mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana ravana no iarabanantsika hatrary 9 ny volana septambra ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny asan'ny apôstôly toko faray ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faray ambin'ny folo, andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay ny Ely no nifanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitory teny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an' Jesosy Tompo. Ary ny tanàn'ny Tompo momba azy ireo ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Ary reny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra aharitra ray amin'ny Tompo amin'ny fo minifatratra. Fa lehilahy tsara fanahy sady feno fanahy masina sy finoana ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa Barnabasy nakany Tarsosy hitady an'i Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy akany Antiokia, ary niara niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny herintaona angarangidina izy ireo lahy ka nampianatra ny olona maro, ary tany Antiokia ny voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manokana ity andiny tsotra masina to mpiara-tanantsika ity ry avako ny andiny fa 9 ka hatramin'ny 20 amin'ny toko faray 12 amin'ny asan'ny apôstôly zany. Manokana satria eto no manomboka ny fitaran'ny filazantsara amin'ny any amin'ny jentilisa. Manomboka eto no manarangarana hiparitaka ely any amin'ny jentilisa ny filazantsara. Eto no manomboka ilay fahatanterahany tenin'i Jesosy hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Eto no manomboka ny hoe tsy maintsy hotoriana hatrany amin'ny farantany ny filazantsara araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny fampidirana ny asan'ny apôstôly izay boky anankatsika ny mofinaina. Raha toa ka tsorina dia ny jiosy ny ova kristiana na ny marimarina kokoa ny apôstôly dia tany ambolohana dia nafaran'ny Tompo aza hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mitoriany filazantsara ataovy batisa izay mino. Zany rehetra dia reny ny mpianatra, fantatry ny mpianatra, fa zao tsy azo ny mpianatra sary an-tsaina mihitsy ny fomba tanterahany zany. Nahoana ary? Satria ny mpianatra reo 12 lahy sy reo 70 lahy zany dia azo lazaina hoe mbola atao anatin'ny kolotsaina na kolotsay-pivavahana jiosy. Ny kolotsay-pivavahana jiosy zany izay nolovana tamin'ny testamenta taloha dia avany ivelany no miditra makao anaty mouvement centripète, zany hoe miditra avany manodidina no miamanatony makany afovoany. Io fivavahana jiosy izay ataontsika hoe fivavahana miivo amin'ny tempoly io. Fivavahana jiosy izay miivo amin'ny tempoly, miivo amin'ny lalàna, miivo amin'ny litorjian'ny fiangonana, miivo amin'ny rafitra, zany hoe fiangonana izay azo lazaina mihitsy ary hoe tena mikatona mihitsy. Satria na ny jentilisa ary dia tsy miditra anatin'ny tempoly fa misy ny antsoina hoe kianjan'ny jentilisa. Fiangonana somary fiangonana hoe fivavahana somary mikatona zay ny fivavahana jiosy. Ary izay kolotsaina izay dia sarotra tamin'ireo apôstôly no lazaina hoe nahatakatra ny fivavahana ny tiany Jesosy tenenina ny aminy hoe manomboka izao dia iova ka hisokatra ho an'izao tontolo izao ianareo.
andehany am'zao tontolo zao ianareo, tsy nyzao tontolo zao no tominareo anatona anareo ihany fa ianareo mihitsy no anatona izao tontolo zao, tsy izao tontolo zao no anatona anareo fa ianareo no anatona izao tontolo zao. Tsy de azo mimpianatra loatra zay satria nazatra mpianatra de zao ny olona manatona an'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra manatona ny olona. Fa Jesosy miteny mifanohitra am'izay zao ny lalana, ianareo no hitondra n'Andriamanitra nanambavana koa hitondra ny filazantsara fa Andriamanitra no efa niara-nonina sy nanatona atsika. Dia eto ara no manomboka izay fiovana tsy nampozy ny mpianatra zay. Hoy ny 20 ary zay ny ely no ny fanenjera natao tamin'ny Stefana de nandeha hatrany Fonika sy Kiprosy ary Antiokia. Zany hoe rehefa nipoaka fanenjehana ny kristianina, ny fanenjehana Stefana dia niparitaka ireo kristianina izay nisy tamizy reo zany prozelita, zany nisy zany hoe eny jiosy karazan-drazana jentilisa fanandray ny vavahana jiosy de avy eo lasa tonga kristianina izay miparitaka izy de nisy tonga tany Foniki, tonga tany Kiprosy, tonga tany Antiokia. Kiprosy na Kiprosy de Chypre dia tanànany Barnabe na Barnabasy. Zay vao resaka eto, Barnabasy dia levita zany hoe taranaka jiosy, taranaka ry Mosesy levita saingy ny olona tany Chypre na tany Kiprosy izy. Ary dia nisy tamin'ireo olona reo zany nandeha nitoroteny tany efa kristianina zay tsy isany 12 akory fa isany nandray ny filazantsara tsotra fotsiny zao dia nandeha nitoroteny tany Chypre, tany Kirena zany dia Libia ankehitriny, ny mifaritra misy ny Libia ny antsoina hoe Kirena. Dia nandeha zany niparitaka reo olona maro samihafa reo de tonga tany Chypre, tonga tany Libia. Saingy ireo olona ireo ny asan'ny apôstôly mpitoro filazantsara reo dia tsy mbola nitory tamin'ny jentilisa, tsy nitory afa-tsy tamin'ny jiosy ihany. Zany hoe ireo jiosy zay mijanona tao amin'ny testamenta taloha no nitaomina ho tonga kristianina. Dia teo ny reniny kristianina tao Jerosalema hoe misy mpanompon'Andriamanitra mitory an' Jesosy Kristy tompo tonga any Libia, tonga any Kirena zany, tonga any Kiprosy na any Chypre, reniny fiangonana tany Jerosalema zany hoe fiangonana isy andro Petera, nisy andro Maria, nisy andro Jona, nisy andro Matio, dia reniny zareo zany io. Dia ny rahay Barnabasy. Barnabasy dia levita avy ao hotsika teo hoe levita izy fa efa nandray an' Jesosy Barnabasy. Dia Barnabasy no ny rahiny hoe mandehana Barnabasy jereo zany any Kirena, jereo zay any Antiokia zany. Inona ny dikan'izany? Roviana ny filazantsara ny mihitatra, roviana ny fitoriana filazantsara ny mihitatra. Revako malala fantatrao ny fetranao zany, tsy misy olombelona ka tsy manana ny fetrany zany. Ny apôstôly dia nantsoiny Barnabasy. Barnabasy zany fantany fa jiosy nandray an' Jesosy, ny toerana andefasana Kiprosy na Kirena. Kolotsaina iny zany tena kolotsaina Grika, kolotsaina Grika zany. Sarotra tamin'ny Petera zay mbola tao Jerosalema, ry Jaona, ry Matio, ry Tadeo, sarotra am'zany olona zany no hoe andeha hitoriteny any Antiokia, andeha hitoriteny any Chypre, andeha hitoriteny any Kirena, zay faritany tam'izany fotoan'izany faritany romanina, nanjakan'ny civilisationna grika, nanjakan'ny ataontsika hoe fiainana moderna tamin'ny fotoan'andro. Tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny andavanandro ny jiosy taty Jerosalema fa fiainana tanàna be, zany Antiokia zany nke tanàna be, nenan'olona mihoatran'ny 10 etsy tanàna farany zay lehibe iny Antiokia zany hoe i Turquie am'izao andro antsika zao. Dia i Turquie tam'izany fotoan'izany efa be olona be mihitsy. Ahoana moa tam'izany raha maha olombelona de fantatry ry Petera tsara, fantatry ry Matio tsara, aleo olona efa zatra
an'izany kolotsainy zany kanefa kristianina no irahana makany na de ny teny fotsiny aza de efa olana na de ny teny tenenana fotsiny aza de efa olana mainka moa fa ny fomba firesaka mainka moa fa ny lafi ny ara-kolotsaina sy ny sisa rehetra dia mitenen'ny fiangonana na hoe alo Barnabasy ny makany zava-dehibe zany rehefa ko malala ny hoe isan'ny fahaiza miasa ao anivon'ny fiangonana ny fahaizana mifidy olona iraina andeha noho ny asa tsy hoe voafetra akory ny fahalalan'ny Petera na ny fahalalan'ny Matio na ny tahak'izany na alazaina izy fa reo apôstôly de nijanona tao am'ilay tenenin'ny Jesosy manao hoe eto Jodia sy Samaria fa rehefa niparika kosa any amin'ny firenen-kafa de zao nifidy olona manana fanomezam-pahasoavana tandrify an'izany ny fiangonana ary io Andriamanitra tsy manapetra Andriamanitra mahay zavatra rehetra itsika olombelona manapetra fa izao zava-dehibe koa nefa ny fahaizan'ny fiangonana mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa zava-dehibe ny fahaizan'ny fiangonana mametraka ny olona mitoerana tokony isy azy fa tsy ingy Andriamanitra manatsaina rehefa asan'Andriamanitra de mety azo apetraka ary azo apetraka tare daholo ny olona rehetra tsy zany samy manana fanomezam-pahasoavany mpanompon'Andriamanitra fa mila ny fiangonana mamantatra ny hoe iza ny fanomezam-pahasoavana tandrify andry ary tokony apetraka ary de mazava ho azy tsy Petera mihitsy na i Jona moa any Efesosy any rehefa avy eo na hoe ataovy hoe i Tadeo na i Natanaela no nakany Kiprosy nakany Kirena nakany Antiokia fa Barnabasy zay efa voafolaka zany kolotsainy zany satria levita izy ary nonona tao Chypre zatra le civilisation ndradray mantsy hotsika manao hoe regny kristianina heveriny anka zany hoe marina fa Paoly miteny hoe mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay ty fa tokony eketsika koa fa misy Barnabasy zay miandry fotsiny zany hoe misy olona ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ka azo ny fiangonana irahina atsy aroa zava-dehibe nefa ny fahatakarantsika zany hoe mihitatra io filazantsara io rehefa hain'ny fiangonana ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny mena azy raha vao mikatona isika ka mieritreritra hoe ny fanomezam-pahasoavantsika ihany ny ilaina fa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa tsy ilaina de tsy mihitatra ny filazantsara fa ny apôstôly de resy lahatra tany Jerosalema manao hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavany mihitatra fitona ny filazantsara atsoy Barnabasy ampiasao ny fanomezam-pahasoavany aleo izy andeha ho any Antiokia ary izay toetsainy zay ry avaka de tokony iainantsika isan'andro ny fanekentsika ny fetratsika ary ny fanekentsika ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa tsy hoe izaho ihany na ianao ihany ny tarihin'ny fanahy masin'Andriamanitra na iza na ianao ihany mety hoe vitanao io fa izao mila ny hafa mandrakariva isika ary tahaky ny asan'ny fanahy masina amitsika ny asan'ny fanahy masina amin'ny hafa ka eketsika fa ny hafa koa de mety mahavita mihoatra lavitra noho zay mety ho vitatsika ary ilana fanetreteny zany ary zany fanetreteny zany no nanana ny fiangonana tao Jerosalema mihitatra ny fitohina filazantsara mitombo ny fiangonana rehefa manaiky tarihin'ny fanahy masina ao anatin'ny fanetretena isika ka anaiky ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa ho fanomezam-pahasoavana fa amin'Andriamanitra koa tahaka zay naneken'ny fiangonana fanomezam-pahasoavan'ny Barnabasy ny fiangonana orthodoxa sy ny eglizy katolika romanina dia manondro amin'ny Barnabasy ho apôstôly tsy Paoly ihany no apôstôly ao amin'ny fiangonana orthodoxa na ny fiangonana katolika romanina fa ny fiangonana katolika romanina sy ny fiangonana orthodoxa de manondro hoe Barnabé apôstôly na Barnabasy apôstôly dikateny hoe Barnabasy moa de hoe zanaky ny fiononana zanaky ny fampaherezana zay ny hevitriny hoe Barnabasy na Barnabé fa ny faharoa lehibe zay tsapa de zao rehefa natson'ny fiangonana Barnabasy de ny raha iny de ny zavatra tsapanao tamin'ny votoatin'ny afatry Barnabasy dia nitaona ny fiangonana izy tonga tany Antiokia zany izy tany am'ilay tanàna lehibe zany tanàna lehibe zany de zany Antiokia zany de tanàna lehibe ataovy ohatra nisy satria am'izao ndraiky zao hoe tanàna lehibe zay misy vahoaka netsiny tanàna ny filalaovana fa tanàna ny fandrosoana koa tanàna ny civilisation famirapiratany civilisation be vahiny be ponina be fahalalana tany nandeha Barnabasy ary dia
ny teôlôjia voalohany zay nyvoiziny Barnabasy a de ny fahatsapana ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahitana ny fahasoavan'Andriamanitra. Zava-dehibe raha afaka zany hoe mpitoro ny filazantsara ka amin'ny toerana zay andehanany voalohany de zavatra miabo no hitany, zavatra pozitiva no hitany. Ndraindray antsika rehefa irahina mitoro ny filazantsara de zao mihibany no hitantsika aloha ay tena sampy be, ay tena maloto be le toerana, ay tena tsy mendrika, ny tsy fahamendrehan'ny olana ndray no hitantsika aloha. Fa eto any dia Barnabasy dia na de kely ara ny fandrosin'ny fiangonana de zao nahita ny fahasoavan'Andriamanitra izy, nahita ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny Barnabasy dia ny fihitaran'ny fiangonana. Hoy tsika hoe zava-dehibe amin'ny asan'ny fiangonana mpitoriana ny filazantsara ny fananana maso miabo, ny fananana fijery pozitiva miabo tsara, manana fijery manana mijery zavatra tsara. Ndraindray rehefa tonga ny apetatra masina na tonga ny amin'ny toeran-kafaniny kristiana de ny zavatra mihiba ny hitany voalohany. Na rehefa mamangy tokantranon'olona de ndraindray sanatria ny vakon'ny olona no hita, ndraindray zavatra tsy mety any amin'ny olona no hitanao fa tsy le zavatra mety. Asa rehefa tonga mamangy olona any ampitan-dranomasina, tonga mamangy firenena de zao lasa any amin'ny zavatra madinika tsy mety no hita fa tsy any am'le zavatra tsara. Ary dia eto any de ny mpitoro ny filazantsara afaka misokatra tsara de zao mahita ny zavatra tsara eo amin'ny hafa. Ary dia nampahery ny kristianina izy aharitra amin'ny tompo, aharitra amin'ny tompo, ary olona tsara fanahy mihitsy Barnabasy. Hoy ny fitantaran'ny Luka moa na bokin'ny Asan'ny Apôstôly, tsara fanahy Barnabasy ozy. Miantoka ny fihitaran'ny filazantsara, ny fananana mpitoro ny filazantsara, tsara fanahy, misokatra amin'ny olona, manana fijery pozitif amin'ny olona Barnabasy io. Ajereo tsara ny toy ny tantara fa lasa Barnabasy nitady an'i Saoly tany Tarsosy. Zany hoe Barnabasy zany rehefa niasa tao Antiokia de nahita hoe tena mahabe fanantenana. Tsy Barnabasy akory no nitoro voalohany filazantsara tao Antiokia, tsy Paoly koa nitoro ny filazantsara voalohany tao Antiokia, fa ireo kristianina nandositra vokatry ny fanenjehana tamin'ny Stefany notoram-bato, reo no nitoro ny filazantsara voalohany tany Antiokia. De nahita Barnabasy hoe tena azo ataony manitatra n'ity fiangonana ity, tena mangetaeta ny olona, de nitady olona Barnabasy. De rehefa nitady olona Barnabasy tsy niverina tany Jerosalema izy nakany Petera, na hoe avia apury Petera, na avia apury Matio, na avia apury Natanaela, na avia apury Jakoba, tsy tany naky Barnabasy fa izy manao hoe andeha antsoky Saoly, andeha antsoky Saoly. Saoly zany lay niova fo ao hitantsika ny Apôstôly fasivy, lay nanenjika ny fiangonana de niona tamin'ny tompo te an-dalany Damaskosy, dia rehefa avy eo dia niverina tany an-tanindrazana tany Tarsosy Saoly. De hoy Barnabasy hoe any ananany misy olona anankiray antsoina hoe Saoly, andeha antsoky Saoly anampy ahy aty Antiokia. Zany hoe i Barnabasy no ny rany fiangonana tany Jerosalema voalohany hitoro ny filazantsara, anitatra ny filazantsara tany Antiokia, de Barnabasy indray nandeha niantso any Saoly, nandeha lavitra avy any Tarsosy makany Antiokia, lavitra be zany. Ina dika zany re afaka malala zava-dehibe ny fahaizanao mitady namana. Fitoriana filazantsara tsy vitan'olona rery zany. De lasa Barnabasy nitady olona ary nifidy any Saoly izy. De manompo koa de mpinamana izy reo lahy. Fantatry Barnabasy zany fa i Saoly de ahavita ny fitoriana filazantsara amin'ny jentilisa. Ohatsika manao hoe mihitatra io filazantsara io rehefa mana fanetretena ny mpitoro ny filazantsara. Mihitatra io fitoriana ny filazantsara io rehefa manaiky hiara-miasa amin'ny hafa isika fa tsy mihidy velona, tsy mikatona, tsy mieritreritra hoe vitanao rery, manaiky amin'ny fanomezam-pahasoavany hafa ary mahay mampiasa ny hafa misy koa aza hiara-miasa amintsika. De lasa Barnabasy niantso ny Saoly. De nijanona herintaona tao Antiokia izy reo lahy, nitory ny filazantsara. Faharetana be zany a. Nitoy tantara moa de ao ambadika kely eo no anomboka ny 10 misionera voalohany, Barnabasy sy Saoly.
Barnabasy zany dia cousin Marka nanoratra ny filazantsara aky ny Marka, zany hoe prala cousin zany a i Marka sy Barnabasy. Ary nisy fotoana aza Paoly a satria Barnabasy nidongo hoe aleo miaraka amintsika Marka mantsy amin'ny Paoly, dia Marka Paoly tsy de tena nahazoazo loatra amin'ny Marka, noho ny antony hoe nisy fotoany Marka hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstolo toko fahatelo ambin'ny folo nandositra na miaramiarana koa niala niverina tsy tamana niaraka tamin'ny Saoly na i Saoly na i Paoly, dia nandao zany a nandao hitantsika amin'ny asan'ny apôstolo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo, de misy no manao hoe fahajaonona nandao an'i Paoly ka niverina nakany Jerosalema, zany hoe io le teny hoe nandao io miataka mihitsy. Jaona ny teniteny de Jaona Marka zay nanoatra ny filazantsara ny Marka, dia misy fotoana hotsika teo hoe prala Marka sy Barnabasy, dia satry ny Barnabasy hitondra ny Jaona Marka foana, saingy Paoly tsy de tena nafanafo loatra tamin'ny Marka, dia nizara ekipa anakiroa mihitsy izy reo lahy, de Barnabasy sy Marka rehefa avy eo niaraka nitoro ny filazantsara, de Paoly sy Silasy no nitoro ny filazantsara. De hitantsika fa ny asan'ny apôstôly de saika tantaran'ny Paoly sy Silasy indray, zany hoe Paoly sy Silasy indray zany no tafaraka, de Barnabasy sy Marka fandrandray tafaraka elanelany ihany a izy reo lahy reo, ray mifanena ihany Barnabasy sy Saoly, fa amin'ny 10 missionnaire faharoa 10 missionnaire voalohany a de Paoly sy Barnabasy araka ny tenin'ny tompo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo manao hoe atokanao Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay ampanirahako azy, fa ny 10 missionnaire faharoa de zao lasa i Barnabasy sy Marka niaraka ary Paoly sy Silasy miaraka. Lazainy zany rehetrany mba aozaintsika manao hoe ny fitoriana filazantsara dia nataon'Andriamanitra ho asan'ny mpino rehetra, natao ho asan'ny mpino isokafan'ny mpino rehetra, mba andraisan'ny mpino anjara ampiasan'ny mpino fanomezam-pahasoavana. Ary mazava ny teny vokatra de zao tao Antiokia ny etsonany mpianatry ny tombo voalohany hoe kristianina. Afaka malala kristianina isika dia engany hitory ny filazantsara, hiasa hitaona ny hafa ho an'ny tompo na amin'ny teny na amin'ny asa, ary anaiky koa fa ny fitoriana filazantsara dia iarahantsika rehetra miombona mba ahavita izany tanjona tian'ny tompo tanterahany zany. Raraksika tompo atsoranay zao ny amin'ny antso zay niantsonao anay ka ahafahanay mandroso amin'ny fitoriana ny filazantsara. Misaotra tompo fa mahatoky anay ianao ary nitaona anay ahay ampiasa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa, nitaona anay ahay ametraka ny hafa ny tsiraray avy amin'ny toerana tokony isy azy avy, nitaona anay koa amantatra ny fanomezam-pahasoavanay sy ny fetranay manoloana ny asa zay ampanaovinao anay, dia omeo anay ny fanetretena sy ny fitiavana, omeo anay ny fahatsaram-panavo azo atoetra mba hitaran'ny filazantsaranao tsy ho voninahitray fa voninahitra irery ihany. De mampahireza ny fiangonanao amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny tanindrazanay. Betsaka ny mbola asa miandry ny fiangonana, betsaka ireo zay mbola mangetaheta ny filazantsara, de mampahireza ny fiangonanao ianao tompo mba ho velon'ny filazantsara izy ary hitory an'izany filazantsara zany am'izay rehetra toerana anirahanao azy. Ny fanahy ny fahafozana, ny fanahy ny fanetretena, ny fanahy ny fitiavana ny anjaka ao amin'ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara zay ampanaovinao azy. Jereo ireo marary tompo, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana ady am-panahy raha kofy amin'ny fahasoavanao. De zah isam-batan'olona tompo ampitoery mba ho mahatoky anao amin'ny ananao Jesosy. Amen.